Salama daholy miarabantsika rehetra manaraka ny chaîne RFI. Ny thème-ntsika androany dia ny hoe ny fitiavan-tena sy ny fiatsaram-belatsihy no lehibe indrindra raha ireto TGV Irma ireto no resaina. Zavatra mampalahelo indrindra dia ny fampiasan'ny TGV tenin'Andriamanitra izay anisan'ny teny ngeza be ao anatin'ny baiboly diany hoe ny fitiavana no lehibe indrindra. Ny fitiavana no lehibe indrindra. Anisan'ny sarobidy ny fitiavana. Sarobidy izy io satria nahafoizan'Andriamanitra ilay mpahary ny zanan'ilay tokana mba ho famonjena antsika olombelona. Fo mampalahelo ankehitriny fa ilay tenin'Andriamanitra ilay hoe fitiavana no lehibe indrindra dia entiny mpanao politika anafenana mipetra ratsy. TGV milaza fa be fitiavana. Mampiasa io tenin'Andriamanitra io. Fa moa ve amin'ny zavatra ataony zareo dia tena misy fitiavana tokoa. Hatreto aloha dia tsy mibaly. Tsisy fitiavana na kely amin'ireny zavatra ataon'ny TGV ireny. Fa kosa fiatsaram-belatsihy. Fiatsaram-belatsihy ary fitiavan-tena no ao ambadiky ireny zavatra ireny. Raha toka ny fitiavana ny lehibe indrindra dia ngamba tokony efa nametra-pialana Andriamatoa Andry. Tokony efa nametra-pialana izy fa jereo ankehitriny ny fahorian'ny vahoaka malagasy. Jereo ny fahorian'ny vahoaka malagasy. Fahafiritsika maneran-tany amin'izay fantrana izay. Tazona lalana voalohany angamba. Raha tsy voalohany aza dia tsy manalavitra amin'ilay larana voalohany. Firy amin'ny vahoaka malagasy no mba miaina ampilaminana, ampahasambarana, manana ny hohanina androany, tsy mitrongy vaohomana. Firy amin'ny vahoaka malagasy. Firy fa mahantra ny vahoaka malagasy. Fa tsy tsapan'ny TGV zany. Tsy tsapan'Andriamatoa Andry zany fahorian'ny malagasy zany. Izy milaza sy ry zareo izay milaza fa ny fitiavana ny lehibe indrindra. Maninona moa raha toka tsy mahita vahaolana amin'ny fahorian'ny vahoaka malagasy amin'izao fahantrana be eto amin'ny firenentsika izao dia tokony ametra-pialana tsotra hoe tsy vitanay intsony ity fa aleo lava indray no mandray ny fitantanana. Ny zavatra ataony zareo nefa ankehitriny dia mifanohitra amin'izay tanteraka. Ho tiany zareo, ho azony zareo daholo ny fahefana rehetra eto amin'ny firenena ity. Manomboka hatrany amin'ny carte mobile, komity, ny sefim-pokotany, ny ben'ny tanàna, député sy ny sisa sy ny sisa. Tiany zareo, ho azony zareo daholo ny fahefana. Kanefa efa ry zareo no mitantana eto ny ankamarozana dia jereo ny malagasy io. Jereo mahantra antsika ankehitriny. Mahantra ary mijaly ny vahoaka malagasy. Miaina ao anatiny tsy fanjarisan-kafo ny vahoaka malagasy. Any atsimo kere. Ny Ndrenivohitra, Antananarivo ohatra. Firifiry amin'ny vahoaka Antananarivo no miaina amin'ny asa kely, asan-jelika toy ny taona rano, tatitra rano. Manao dokera. Firifiry ny mpangataka ary firifiry ny manao totan-kely mangalatra satria tsisy asa eto amintsika. Lasa manao ratsy. Tsy hoe akory manome vana ny mpanao ratsy aho fa raha toka nisy orinasa maro, nisy asa ho an'ireny olona ireny dia mety miena n'izany mpangalatra. Ary zao ihany koa raha toka tena miasa manao ny asany mpitandro filaminana dia mety miena ihany ireny. Ary indrindra raha toka tena ampiharina ny lalàna eto amin'ny tany sy ny firenena. Fa ny olana dia ny lalàna nataony mahantra. Nataony mahantra fa ny mpanankarena afaka mitsakizaka ny lalàna. Ianao afaka mandeha mivarotra bois de rose, afaka manondrana volamena ianao. Fa nao manam-bola ianao, afaka madiodio. Dia aiza moa ireny madinika ireny? Ireo ataontsika hoe olona manan-katao eto amin'ny firenena, ireny ny ataony lasa mandika lalàna ihany koa ny vahoaka madinika.
ny mpitondra mihitsy aza mandika tany lalàna ahoana moa no hanarahany vahoaka zay taritiny lalàna satria na ny mpitondra azy mpitarika azy ary no manome lesina ho an'zareo dia ahoana raha toa ka hanjaka eto amitsika tsy fanaran-dalàna isan-karazany mialatra sy ny sisa raha toa ka tena ny fitiavana amin'ny lehibe indrindra metram-pialana mety amin'ny fitondram-panjakana ankehitriny metram-pialana dia ny mbola tsisy korotana ny mbola tsy mipoaka ny sarobilanika hoe mijoro ny vahoaka dia zay fitsaram-belatsy ny betsaka indrindra ary fanararotana zereo reny fividianana reny hararotana voaka malagasy amin'ny fiatrano hararotana satria nampahantrana aloha dia tsy manam-bola tsy manaka tokony dia vidina amin'izay ny safidiny hoe ao ianao mena 25 000 francs ao ianao mena 50 000 francs dia mividy nirmary ary tsy vitan'izany fa mbola mangalatra amin'ny fomba mianja ihany koa miaraka amin'ny seny raha io seny io ny resantsika io tsy vao mieramaly eo tena zany soavaly reo mba ikoana hoe à gauche dia gauche droite dia mankany à droite zay reo fa tsisy maly eo tena zany dia hoay izy ty firenentsika ity hoay izy tsisy fitiavana zany ny anreto fa fitiavan-tena ny tenany zareo ny fahefana ny sezany zareo ny tiany zareo fa tsy tsisy fitiavana ny voaka malagasy firy voaka malagasy mijaly firy hatram'izao kolikoly manao ny ataony firy moa ny olona mendrika sitraka zavatra anankiray fa no ilay kolikoly dia mena an'izay menam-bola no ny kolikoly dia mena an'izay ketrako trano le zavatra hoe famille zanaky dadato zanaky ny vinatolahy dia io no mahaseza mahazo asa dia le olona mipetraka eo ary tsy compétent akory dia lasa mpitongana foana ny firenena mpitongana satria kolikoly manjaka eto amintsika koa izao hoe tsisy fitiavanareo fa fitiavan-tena fiatsaram-belatsy ary mampalahelo satria tenin'Andriamanitra teny ao amin'ny baiboly izay manandanja indrindra mampiasain'zareo manandanjaka izany fitiavana zany ny fitiavana dia tsy mankaratsy ny fitiavana dia tsy mahay mamitaka zany ny fitiavana tsy mandainga zany rehetrarehetra zany ve tsisy eto amintsika ny lainga tsisy eto ve zany nino ma teny ny fangalana ny fanaratsiana ataony fitondram-panjakana ro mpanohatra ohatra tsisy eto ve zany koa izao hoe fitsaram-belatsy no be indrindra fa tsy fitiavana zany fiatsaram-belatsy no be indrindra raha tsy ny vahoaka malagasy tokoa ianareo raha manjaka ao aminareo tokoa ny fitiavana aleo ny vahoaka mbany eo ny savidina aleo ny savidiny vahoaka no ampiarina mitanjy fanjakana ty raha toka manjaka ao aminareo tokoa ny fitiavana aoka ianareo ametram-pialana rehefa tsy hitanareo tsony ny vahaolana hitondrana an'ity firenena ity fa mijaly ny vahoaka malagasy mijaly ny vahoaka malagasy kosa hoe ry TGV sy mipomba azy raha aminareo tokoa ny fitiavana dia mba hainao ny feon'ny fieritreretanareo mba jereo ny fijaliany vahoaka malagasy fa aza variana amirendrarendra krismasy ny andro dia variana amirendrarendra nareo manao fandanina tsy fantatra hoe ahoana volan'izandray no lanina io budgetnina indray nakana ny zavatra io tsy volany ala tamin'ny posinareo io e tsy volany ala tamin'ny posiny rajoelina io inona atao an'izany moa ve ny malagasy rehetra no misitraka an'io tsy hoe be fialonana ny tena ba fa malahelo satria zavatra io ange tsy mitondra vola ho ny firenena zavatra andalo kely fotsiny io raha toka mampidy-bola foana io zavatra io dia oui investissement tsara zany fa raha ohatra ka atao investissement bidon ohatran'izany le vola mahoaka dia hoe izao hoe
oka kosa avy alao le fitantanana ny firenena fa mampalahelo ny vahoaka malagasy mampalahelo iny a misy resabe makasika ny ben'ny tanàna Antananarivo lazainy seny fa nisy niperateny tsy hitany zareo na tonga ny tozy Ravalomanina indray lany dia zao moa ny fermeny zareo ny sity tena andeha moa ny resabe tondra ny preuve ny mpanohitra hoe tsy nisy mipirady zany le sity dia zareo manao diversion koa zareo ankehitriny manao diversion ankehitriny hoe misy volamena tratra ahoana zany zavatra zany volamena tratra ahoana zany efa mahazatra anay fa mahazatra anay zany volamena tratra zany donc aza dalaina am'izany zay satria na tratra ary mpangala volamena tsisy tony le izy fa ny volamena ary lasa mivadika vy tinona ny lavanay an'izany fa ny safidy mahoaka aza hodikodina arseny karaha manina fitiavana tokoa nareo TGV ambilao mahoaka aneo ny safidiny avy alao ny mahoaka aneo ny safidiny zay ngamba nitiko ampitaina amitsika miraso anao zay izy mbola manaraka ny RBC dia manasa anao abonnez-vous miraso dia samy tain'Andriamanitra ary tsy maintsy hiantsika ho ny Madagasikara itry raha toa ka mbola velonaina ary zay no angatahana am'Zagnahary zay no angatahantsika amin'Andriamanitra manomeza ny fahasalamana ho antsika tsirairay avy satria mampalahelo ilay tanindrazantsika mampalahelo ilay tany ny adian'ireo razantsika fa iny mba ho fahafahan'ireo taranany kanefa ankehitriny dia hitsakitsahina ankehitriny dia atao tsinotsinona ny boaka malagasy ao aminy tsy rary zany tsy mendrika izany malagasy mirazo